الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنسلنا فجتينا رفافي نمفسورا نتوب الله سيكا لرفافي ربنا فمنا محمد صلى الله عليه وسلم ديا tsara ny fatatsika fa izany mpino islamo zany dia misy fototra ijoroany. Anisan'ny fototra izay tsy maintsy filotsika dia ny filotsika amin'ireo zavatra tsy hita maso, haitsika tsara fa izany mpino zany rehefa Allah miteny aminy hoe misy ny atao hoe anjely, sy ny mpaminany milaza aminy fa misy ny atao hoe anjely, mazava loatra tonga dia mila mino zany mpino zany, fa raha tsy zany tsy mpino izy dia mpaminany manazava amintsika inavy karazany loanjely. Rehefa miteny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoe misy misazy ao am-pasana dia mino an'izany tsika, satria izany mpaminany zany tsy miteniteny foana fa miteny zavatra tena marina. Rehefa miteny amintsika Allah subhanahu wa ta'ala hoe misy nyzany atao hoe zavaboary namboarin'Andriamanitra amin'ny afo izay atsoitsika hoe jinna zany, na angatra fahaizantsika azy na tsy haiko fandikatsika azy amin'ny teny malagasy, dia milaitsika fa misy ireo zavatra reo, ary izay mahampino atsika satria izay mahatonga ny Allah rehefa manomboka ny famakiana boky masina Qur'an tsika dia nilazainy Allah fa ireo tena mpino izay ahazo fahombiazana dia ireo izay mino amin'ny zavatra tsy hita maso. Atsika vo vetivety itsika mahita microbe amin'izany amin'ny appareil zany, fa taloha itsika voalazain'ny dokotera hoe misy microbe tananao, tonga dia mino atsika fa izany zavatra tsy hita maso fa ninotsika ihany. Isika rehetrarehetra reo mino fa manana atido na hoe manana saina, fa tsy hitatsika tanana zany, tsy hoatsafatsika tanana fa inotsika izany zavatra izany. Mino isika fa lazainy Allah subhanahu wa ta'ala misy ny atao hoe paradisa, dia mino atsika lazainy mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoe misy zany paradisa izany, dia mino an'izany tsika. Fa raha zany tsika tsy tena pino, satria ny tena pino izay mino amin'ny zavatra tsy hita maso. Raha milaza mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoe misy ny atao hoe sazy am-pasana, enao tsy andeha angady fasana ila ijery hoe ngasy jereko misy afo sa misy bibilafo sa misy inony, fa tonga dia efa mipetraka finonanao hoe fa misy marina zany sazy izany, finoana mila mipetraka tsara. Dia tahaka izay ihany koa raha vao miteny Allah subhanahu wa ta'ala misy ny atao hoe jahannam na afo be, dia tonga dia mino an'izany tsika. Ary izany zavatra izany dia misy tombotso betsaka azotsika amin'izany finoana amin'ny zavatra tsy hita maso izany. Jerenareo mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam nananatra atsika izy nilaza hoe rehefa nareo mamarana sola, rehefa ho tapitra ny solanareo dia mangatanareo amin'ny Allah fiarovana amin'ny afo be, fiarovana amin'ny sazy ao am-pasana, ary fiarovana adhaby jahannam amin'ny adhaby qabr, ary fiarovana amin'ny zavatra hafa ankoatran'izay. Izay midika amintsika mpino Islam, fa izany zavatra zany tokony iainantsika izany hoe afo be sy paradisa izany, tokony iainantsika zany zavatra izany, satria izay manko mahatonga atsika rehefa misy olana amin'ny fiainantsika, tsika tsy le olona tena hoe disy fanantenana tanteraka, satria fatatsika fa misy ny zany sazy ho an'ireo olona manao ratsy, ary misy izany valisoa ho an'ireo manatanteraka asa soa. Izay mahatonga ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbola milaza ihany tsy manafatra, tsy mananatra hoe azadinonareo mangataka zavatra telo isanandro: fahasalamana, paradisa sy ny afo be. Izany zany mila iainantsika zany hoe paradisa sy afo be izany, satria mampirisika atsika, motera ho atsika, graisse ho atsika hoe zamba androtsaka 1000 francs androany fa inshallah zamba azo paradisa inshallah. Mampirisika anao zany janna izany, ary anao foa tsy anao zavatra ratsy ary matahotra anatanteraka zavatra tsy mety, satria fantatranao fa misy zany atao hoe sazy sy afo be izany ka mitandrina. Zay mahatonga ny mpino Islamo amin'ny fitandremana foana ny fiainany andavanandro. Zay mahatonga atsika zany androany dia anazavazava momba n'izany afo be izany. Mila fantatra atsika fa zay olona tsy mino amin'ny fisian'ny afo be
dia tsy biby islam zany olona izany satria voalazany Allah anatin'ny boky masina Qur'an izany, voalazany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izany, ary izy mpaminany Muhammad efa nahita napahitany Allah izany afo be sy izany paradisa izany. Ka tsika zany niny tanteraka fa tsara ny fantatsika hoe inona ny atao hoe afo be, inona izany afo be izany, manahoana zany afo be izany, ahoana alalina zany afo be izany, izavy le olona rehetra anatin'ny afo be izany. Satria mila haitsika izany satria mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampitatsika am'izany, ampitan'izany amitsika. Am'izay zany tapitranao tsika azy hoe za tsy nahay izy iny tsary henoko anao nefa mahita isan'andro anatin'ny Qur'an jahannam ndraiky janna, efa hainao dikan'izany afo be fa androany tsika anazavazava izay hitantsika mikasikasika an'izany afo be izany. فاتقوا الله عباد الله واحذروا غضبه وأليم عقابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا أن الله قد أعد دارا يعاقب بها من عصاه وتمرد على شرعه وخالف رسله، جعلها دارا للكفار ومأوى للفجار. تلكم هي النار، دار الشقاء والخزي والعار، دار من تعدى الحدود وارتكب المحرمات، دار لا يسكنها من خلق الله إلا الأشرار الذين عصوا رسله ولم يمتثلوا أمره ولم ينتهوا عن نهيه. إنها يا عباد الله النار، إنها النار حرها شديد وقعرها بعيد ووقودها الناس والحجارة والحديد. إنها جهنم، إنها الجحيم، إنها الحطمة، إنها السجين، إنها السقر، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. أما مكان النار فإنه سجين في الأرض السفلى، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين، وهي موجودة الآن وكل يوم تسجل ويزاد في حرها وذلك عند زوال الشمس. Donc pour commencer sur le fait de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le protège, il faut savoir que le feu de l'enfer, mes chers frères, Allah l'a créé. Donc c'est une création d'Allah. C'est Allah qui a créé le feu. Allah, c'est lui qui a créé. Donc c'est un des créatures d'Allah, le feu de l'enfer. Et ce feu de l'enfer, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour les mauvaises personnes, pour celui qui accomplisse le mal, pour celui qui le mérite, pour celui qui n'est pas bien dans ce monde et dans l'accomplissement des bonnes œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a obligées. Et bien sûr que le feu de l'enfer, comme nous le savons mes chers frères, c'est vraiment brûlant et c'est vraiment très très chaud. Et on sait très bien que c'est vraiment très très profond. Et aussi, on sait très bien que ce feu de l'enfer, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala l'a allumé à partir des gens, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à partir des pierres et les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fer. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, on sait très bien que, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce feu de l'enfer s'augmente tout le jour sa chaleur. C'est-à-dire que le feu de l'enfer s'augmente tout le jour sa chaleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le protège. Donc c'est pour cela, c'est lui qui est parti avant nous peut-être. S'il est parti là-bas, peut-être qu'il a eu moins de degrés. Mais nous, on ne sait pas qu'Allah vraiment subhanahu wa ta'ala nous le protège. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très chaud, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé beaucoup de noms. Il a donné beaucoup de noms pour ce feu de l'enfer, tels que Saqar, tels que Jahim, ainsi de suite. Il y a beaucoup de noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné pour ce feu de l'enfer. Donc, ça c'est la première chose qu'on doit savoir sur ce feu de l'enfer, c'est-à-dire que ça existe, et aussi Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, pour qui? Pour ceux qui n'ont pas obéi, pour ceux qui n'ont pas suivi la loi d'Allah, pour ceux qui sont mécréants, c'est-à-dire ce n'est pas créé pour une personne qui est bien, ce n'est pas créé pour une personne qui fait toujours la salat, ce n'est pas créé pour une personne qui respecte les parents, ce n'est pas créé pour une personne qui sait s'en occuper de ses enfants, ce n'est pas créé pour une personne qui donne le sadaqa, ce n'est pas créé pour les bonnes personnes, non. Le feu de l'enfer donc est fait spécialement
pour, c'est-à-dire donner, c'est-à-dire punition à ceux qui ont commis des mauvaises œuvres. Anomboantsika ny resaka zany dia tsara fatatsika aloha fa izany afobe izany dia zavaboariny Allah zay hoe namboarina izany fa tsy hoe kory misy fahatany fa Allah subhanahu wa ta'ala nanamboatra an'izany afobe izany. Azany afobe izany dia tena mahamay ary tena lalina ary tena lalina. Ary izany afobe izany dia mazava loatra araka nylazeko teo natao ho an'ireo olona farany ratsy, ireo olona izay tsy mino, ireo olona izay tsy manatanteraka ny fivavahana, ireo olona izay tsy manajare aman-dreny, ireo olona izay mijangajanga, ireo olona izay manao ny asa ratsy rehetra dia mila fantany fa misy an'izany afobe izay nampilazainy Allah ao anatin'ny Qur'an sy nampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka izay zany ny fampianarana voalohany tokony fatatsika. Ary izany afobe izany misy karazany anarany maro nataony Allah anatin'ny Qur'an. Nataony Allah anatin'ny Qur'an ao misy anarana hoe saqar, al-qari'a, jahim. Nataony Allah subhanahu wa ta'ala maro zany karazany izany anarany afobe izany. Zay nataony Allah manko zany am'izay no mba misy mba tehitra ny andray rehefa mamaky Qur'an ka saqar azonao mainanao saqar, mainanao jahim sy nataony Allah jahannam foana manomboka amin'ny voalohan'ny Qur'an juska amin'ny farany fa namina anarany hafa so dia sofinanao ndraikindraiky maregny le jahannam efa leo fa nataony Allah subhanahu wa ta'ala anarana hafa alalanao fa tena marina misy izany afobe izany. وأما قعرها فبعيد صحيح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال أتدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. أخرجه مسلم. فلا إله إلا الله حجر يحوي من أعلاها إلى أسفلها 70 سنة إنها حقا كبيرة عميقة نعوذ بالله منها. Donc, on a dit tout à l'heure que c'est vraiment profond le feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons lorsqu'ils ont entendu une voix, ils ont entendu quelque chose. Alors, le compagnon du prophète était saisi, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça au prophète d'Allah? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les ont demandé, vous savez qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les compagnons ont dit, non, Allah et son prophète connaît mieux. Alors, en ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une des pierres, ou bien une des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber dans le feu de l'enfer. Il y a 70 ans, 70 ans quelque chose tombe de là-haut pour arriver en bas du feu de l'enfer, ça demande 70 ans. Mes chers frères et sœurs, 70 ans. Tu lances quelque chose de là-haut pour arriver jusqu'en bas, 70 ans. Pas 2 secondes, pas 7 secondes, 70 ans. Pour vous dire comment c'est profond le feu de l'enfer. Ne dites pas qu'il n'y a pas de place pour les autres là-bas. Il y a tout. La place est vraiment vaste. Qu'Allah nous le protège. Allez, itatsika zany famanamarina ny teny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lazatsika teo. Fa izany afobe izany dia tena lalina ary tena lalina ary tena lalina. Ndray mandeha izy ireo niaraka nipetraka mpiaradia mpaminany, niaraka nipetraka tamin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rehefa naheno zavatra izy ireo dia niteny mpaminany hainareo zany zavatra maneno zany. Dia nilaza ireo mpiaradia mpaminany hoe ianao sy Allah tena mahalala. Dia tamin'izay fotoan'izay niteny mpaminany hoe izany zavatra natsiky tamin'ny tanatin'ny afobe nandritra ny 70 taona vao tonga any ambany. Lalina zany raha rasirana vavajaina. Plasin'olo jiaby omby. Anao zany teny efa feno izy ireo tsisy feno. Tsisy feno malalaka. Karaha nao miteny malalaka za hibragano hawanao mbo hitanao. Fa jahannam malalaka amin'ny hawanao. Tsy fanaovanao sala mbo hitanao. Fa jahannam malalaka. Allah iaratsika amin'izany. Naam. Aza mieritreritrao hoe maro olombelona tsy tafiditra io miditra tazany ndraiky anao sy mampidinina antsika diabo amin'ny dunia tafiditra fa Allah iaratsika foana. Zay mahatonga antsika mila mangataka doa amin'ny tashahud farany. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Mila manao doa foana rehefa manao tashahud farany. Anao ndraiky za tsy mahazaka zany afobe afony dunia totazomintsika azonao anao mbola mitana cigarette mamainto azonao iny tsisy dikany cigarette nao natana amidinao ambava koa. Iny tsy problème tsy mafana. Wa amma ahluha fahum sunfani. Naam. Wa amma
On va aller un peu plus vite, allez fatsika malakilaky zany tsy zavatra rehetra no ho lazaintsika momba an'izany fa ny tena zavatra izay na wa amma sifatu wujuhi ahli an-nar fa innaha kadihatun basiratun 'alayha ghabara tarhaquha qatara qala Allah ta'ala wa yawm al-qiyamati tara alladhina كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين والعياذ بالله. Donc on va voir les gens qui vont entrer dans ce feu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Ils ne seront pas des beaux gosses, ils ne seront pas des hommes blancs, toutes les figures vont changer noires. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. Black, vraiment black. Le black qu'on a aujourd'hui, c'est pas encore black, mais c'est vraiment noir. Hein? Même, vous n'avez même pas envie de voir les gens qui vont entrer dans ce Jahannam. Hein? Surtout ceux qui ont menti, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui n'ont pas suivi la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin. Allah veut nous dire encore une sorte de qualité des gens qui vont entrer dans cet enfer, al-mutakabbirin, c'est-à-dire les orgueilleux. Les orgueilleux, c'est lui qui dit qu'il est le plus fort, c'est lui qui dit qu'il est le plus intelligent, c'est lui qui ne veut pas accomplir, hein, et suivre la loi d'Allah. Alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin. Na'udhu billahi min adhab jahannam. Naam. Donc itatsika zany fa na karazan'ireo olona izay hita anatin'izany afo be izany, alohan'izareo miditra amin'izany dia efa tsisy bôgôsy amin'io. Olo jiaby hitanao mainty amin'ny charbon mbola fotsy. Allah subhanahu wa ta'ala milaza anatin'ny Qur'an momban'ireo olona izay hiditra anatin'izany mainty tsisy karazan'ireo koa. Le mainty hitantsika amin'ny tany eto mbola fotsy. Io fa charbon, fa charbon nareo fa charbon. Io fa karazana le araiky tsy hainao jerena reny. Ata masonary doko tsy haiko na voany Allah mainty amin'io fa zany miny mety jiaby mihitsy mainty. Azonao, io tsisy fotsy, io tsisy asiatique wala coréatique, io tsisy asiatique fa tonga dia avadika ny Allah subhanahu wa ta'ala mainty. Tsy vitan'izany Allah subhanahu wa ta'ala mbola mampatsiatsika fa anisan'ireo olona hipetraka anatin'izany ireo olona manambony tena, ireo olona milaza ny tenany hoe zay tsy manao sala io, zay hafa nenay. Ireo olona tsy tia anara-dalàna, ireo olona izay azonao manan-tenany fa izy ny tena manan-tsaina, izy ny tena mahay mandinika, izy ny tena mahay miteny marina. Amin'io andro io izy dia mivadika tanteraka ny tareny amin'izany andro izany. Allah subhanahu wa ta'ala ane hiaro antsika amin'izany afo be izany. Wa amma ta'amuhum fa bi'sa at-ta'am laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju'. إنه طعام ينشب في الحلق فلا يخرج ولا يدخل لأنه طعام تعذيب لا طعام تكريم. إنهم يأكلون من شجرة خبيثة تخرج من قعر جهنم. قال الله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. أيها المؤمن أنقذ نفسك ما دمت في عافية فهل تطيق هذا العذاب أو تحتمل هذا النكال. Donc maintenant nous allons voir les gens qui habitent dans ce feu de Jahannam, qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont manger dans ce feu de Jahannam? Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela dans le Coran. La yusminu wa la yughni min ju'. C'est-à-dire que ce repas qu'ils vont prendre, c'est quelque chose qui ne va pas les aider. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne va pas enlever leur faim. C'est quelque chose, comme les savants disent, qui va rester au milieu de la gorge. Ni ça monte, ni ça descend. Et pas simplement cela. Ils vont manger, c'est-à-dire des choses vraiment, des épines du fait de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit un nom d'un arbre qu'ils vont manger dans le Jahannam, qu'Allah nous protège. Shajaratu Zaqqum. C'est-à-dire que ce sera un arbre, il y a plein d'épines et qui n'est pas bien. C'est ça qu'ils vont manger, mes chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Donc ce ne sera pas un repas, on ne va pas appeler ça un repas, parce que c'est toujours une punition. Parce qu'il y a un repas, quand tu le prends, tu n'auras plus faim. Mais ce repas-là, non, tu n'auras pas simplement tu ne vas pas, c'est-à-dire tu seras un peu à l'aise, mais au contraire, plus tu prends ce repas, plus tu seras puni, plus ce sera dur, mes chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala
nous protège de cela. Nous avons dans la sera bagazaina le karazany sakafondreo olona izay miditra anatin'izany afobe izany. Dia hitantsika fa ireo olona reo dia anisany sakafon'izy ireo sakafo izay tsy lazaina sakafo akory le izy satria manino satria le izy sady tsy midina ambany sady tsy miakatra ambony mipetraka ampovoana mitendatsika ary izany sakafo izany dia fentsilo ary izany sakafo izany dia tsy manena ny anoanana ary izany sakafo izany dia vomeka mamparary anao ary mamaivay amin'izany tipony izany araka ny comme on a oublié de lire tout à l'heure kalmuh yaghli fil butun. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le repas qu'on va prendre lorsque ça descend dans le ventre, c'est-à-dire ça va bouillir, ça sera de l'eau chaude qui bouille dans le ventre. Donc c'est pas facile. Tatsika fa mangotraka anatin'ny kibo zany sakafo zany rehefa sendra latsaka anatin'izany kibo zany ka tsy sakafo le izy fa tena sazy mamaivay ny raha lasy ranabavy ajaina. Wa amma sharabu ahli an-nar فيا ويل من يذوقه ويا خزي من يتجرع إنه الماء الحميم الذي صار يغلي من شدة حره قال الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار. Donc c'est la même chose mes chers frères, le repas c'est pire et bien sûr ce qu'ils vont, le boisson aussi sera encore plus pire, le boisson sera encore plus pire, quand il va boire ce sera vraiment de l'eau bouillante, de l'eau bouillante qui sera dans le ventre mes chers frères, ça va bouillir dans le ventre, ça va faire du mal, ça va couper tous les intestins qu'il y a dans le ventre, ça va vraiment faire du mal mes chers frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé tout cela pour qu'on fait attention mes chers frères, pour qu'on demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre le feu de l'enfer mes chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre le feu de l'enfer. Alitatika zanfa naizani rano izay hosotroan'izy ireo izany dia hitatsika fa rano voneka ratsy ralana sy nabavajaina satria izany rano izany dia rano anankiray izay mangotraka tanteraka anatiny kipon'ireo izay misotro anazy, izany hoe rano izay tsy manampy atsika velively satria anatin'izany afo izany mazava loatra dia afo anankiray izay mamaivay, afo anankiray izay mampangaitaeta kanefa ny rano sotrotsika koa vomeka zany rano anankiray izay tena rano anankiray izay tena mangotraka izay ampisofonan'ireo olona izay miditra anatin'izany afobe izany. Allah subhanahu wa ta'ala ne hiaratsika amin'izany afobe izany. Bien sûr aussi on a entendu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que même le feu de l'enfer, le feu de l'enfer a des yeux, le feu de l'enfer a des oreilles, et le feu de l'enfer peut parler. Le feu de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala a des oreilles, et le feu de l'enfer aussi peut parler, et le feu de l'enfer aussi peut voir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné plusieurs versets, lorsque le feu de l'enfer parle, lorsqu'il dit que il incite ceux qui doivent entrer dans ce feu de l'enfer. Alakanitatsika ihany koa fa izany afobe izany dia manana inonhoe izy mazavaboary azy dia afaka miresaka izy, afaka maheno izy ary afaka mahita an'ireo izay mendrika an'izany fidiran'izany afobe anatin'ny afobe izany, ary maro ireo andiniteny ao anatin'ny Qur'an izay manapirofo fa ireo olona izay mendrika an'izany afobe izany dia ho izany afobe izany no hiantso azy ary anatin'izany afobe izany. Inna an-nara darakatun ba'duha asfala min ba'd wal munafiquna fi ad-darki al-asfali min an-nar لغلظ كفرهم وتمكنهم من أذى المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Donc, on sait très bien aussi que, comme on a dit tout à l'heure, que c'est très profond le feu de l'enfer et qu'on connaît très bien que c'est darakat, c'est-à-dire darakat, ça veut dire, on dit Jannah darajat, mais Jahannam c'est darakat, c'est-à-dire qu'il y a une étape, chacun, c'est-à-dire aura sa punition selon ses actes. C'est-à-dire qu'on voit, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les hypocrites seront le plus bas du feu de l'enfer. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. On sait très bien pourquoi, la raison que les hypocrites seront le plus bas. Parce qu'on sait très bien que ce sont des gens qui montrent devant vous qu'il est musulman et pourtant à l'arrière qu'il n'est pas musulman. Fi darkil asfali minan nar. À partir de cela qu'on connaît qu'il y a, c'est-à-dire des places, il y a des grades, on ne va pas dire grades, mais il y a des places, c'est-à-dire dans le feu de l'enfer, chacun, c'est-à-dire on ne sait pas si les autres vont entrer, c'est-à-dire descendre dans ce feu de l'enfer pendant 70 ans, ou bien pendant 60 ans, ou bien pendant 40 ans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Alors qu'on voit Allah subhanahu wa ta'ala, amni ala lantini Allah subhanahu wa ta'ala nous ala latsika. Faizan ya faizan dia lalna te lalna ari sammana nan toerana zany amin'ny arakaraka ny asa zay nataontsika, arakaraka ny fotana zay nataontsika. Fa izany afo be izany fatatsika fa ireo olona farany zay ambany farany ambany indrindra dia ireo olona mpitsara velatsy. Satria ny mpitsara velatsy dia fatatsika ny asa ataony faran'izay ratsy indrindra, satria miseho aminao izy hafa ny zavatra ataony, nefa miseho ny tarehany hoe hafa izy kanefa ny zavatra ataony ambadika any dia zavatra hafa. Aingany Allah subhanahu wa ta'ala hiaro atsika amin'izany afo be izany ary tsy hoanao atsika anisan'ireo mpitsara velatsy. Aqulu hadha alqawl wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد إن حزنهم يزداد وشقاؤهم يتضاعف فلا حول ولا قوة إلا بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. متفق عليه. Regarde un peu, même la mort Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un créateur d'Allah, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mort. Lorsque les gens du paradis vont entrer dans le Jannah, Inch'Allah on sera parmi ces gens-là, et lorsque les gens de l'enfer vont entrer, c'est-à-dire dans le feu de l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, alors la mort va être au milieu. La mort va être au milieu. Allah va donner l'ordre, tuer la mort. Maintenant, on va tuer qui? La mort. Alors quand la mort, parce que les gens du feu de l'enfer, ils ont dit, Ya Allah, on a trop mal. Ya Allah, donne-nous la mort. Tellement c'est dur les punitions dans la tombe qu'on souhaite de mourir. On souhaite, c'est-à-dire que la mort arrive. Mais Allah a dit non, la mort a été déjà tuée. Il n'y a plus de mort, punition pour toujours, ou bien Jannah pour toujours, Inch'Allah, nous tous. Non, donc il n'y a plus la mort, on va tuer la mort, il n'y a plus de mort. C'est pour cela, mes chers frères, qu'on doit faire, c'est-à-dire un effort pendant que nous sommes encore en vie, c'est-à-dire demander toujours à Allah la protection contre le feu de l'enfer, et demander toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le paradis, parce que nous avons encore la chance, nous avons encore la langue pour demander, et nous avons déjà eu la connaissance de ce feu de l'enfer. On sait très bien que ça existe, mes chers frères, et vraiment c'est difficile d'échapper au feu de l'enfer, mais il faut toujours ne pas oublier, avant de terminer chaque prière, Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam, wa min adhab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal mamat, wa min sharri fitnat al-masih al-dajjal. C'est un dua qu'on ne doit jamais oublier. Et quand on lève à Allah subhanahu wa ta'ala la main,
on doit toujours lui demander Allahumma inni as'aluka al-afiya, Allahumma inni as'aluka al-jannah, wa a'udhu bika minan nar. Il faut toujours, mes chers frères, avoir et ne pas laisser devant nos yeux le paradis et l'enfer. Moi, j'ai beaucoup aimé quand il y a quelque chose de bien sûr, même s'il s'agit de ma famille, j'aime le dire. Parce que vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir. Lorsque je dis à ma fille un jour, je l'ai dit, il faut que tu fais la prière, sinon tu vas rentrer dans le feu. Il a dit, non, 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 papa, c'est pas le feu, c'est l'enfer. C'est pas le feu, c'est l'enfer. Donc, alhamdulillah, ça fait plaisir que les enfants savent qu'il y a ce qu'on appelle l'enfer, il y a ce qu'on appelle Jahannam, il y a ce qu'on appelle Jannah. Hein? Demandons-nous la question, posons-nous la question. Combien d'entre nous savent, nos enfants, c'est qu'il y a le Jannah? Et plus on n'enseigne pas à nos enfants le Jannah et le Jahannam, ils vont se perdre. Ils vont se perdre, ils vont faire comme ils veulent. Hein, le jeune, à partir de 11 ans, il a dit zina, 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 zina. Au lieu de dire Jannah, 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 il veut dire zina, 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 zina. Hein? Le jeune. Aujourd'hui, tu parles Jahannam avec un jeune. Hein? Même tu ne l'as pas dit. Mais tu sais, Jahannam, tu as peur de Jahannam. Tu es venu encore, cher. Jahannam. Jeune. Jahannam, cher. Tu as vu le Jahannam, cher? Tu vois, la croyance n'est plus là. La croyance est loin. C'est malheureux, mes chers frères. Quand le jeune, quand tu le parles de Jahannam, il ne croit plus. Il n'est plus musulman. Quand tu le dis Jannah, aujourd'hui, quand tu dis avec quelqu'un, fais ceci, c'est pour avoir le paradis. Hein? Quelquefois, il arrive de jeunes qui te moquent, qui te disent Jannah, Jannah. Ça, nous, on va avoir Jannah. Hein? C'est comme si le Jannah est dans sa poche. C'est comme si qu'il va avoir le Jannah quand il le veut. Non, non, mes chers frères, il y a tellement, plusieurs fois Allah a parlé de Jannah, a parlé de Jahannam dans le Coran. C'est pour cela, mes chers frères, nos enfants doivent savoir ce que c'est Jahannam. Nos enfants doivent avoir la peur de Jahannam. Aujourd'hui, tellement on n'a pas parlé de Jahannam et Jannah avec nos enfants, ils ne nous respectent plus. Ils ne nous respectent plus, nos enfants. Parce qu'on ne parle pas de Jannah. On lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le paradis se trouve en bas du pied des mamans. Hein, de nos parents, de maman. Hein? Il ne sait pas ça. Il m'a dit, Jannah en bas du pied des mamans, j'ai jamais vu ça. Non. Hein? Quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte jamais tes bonnes actions si tu ne respectes pas tes parents. Allah n'accepte jamais tes bonnes actions si tu ne respectes pas tes parents. C'est grave. Le feu de l'enfer existe, mes chers frères. On doit faire attention. Si, exemple, toi, incroyant, tu n'as même pas jamais demandé la protection contre du feu de l'enfer, donc c'est déjà grave, mes chers frères. C'est comme si que tu as déjà une assurance. Moi, je ne rentre pas là-bas. Non, il faut toujours demander. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait ce dua. Même le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait peur de Jahannam. Regarde Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? Si Allah il a dit, il va dire que tout le monde rentre dans le Jannah sauf une personne, alors Omar a dit, je crains que cette une personne c'est moi. Tellement, c'est-à-dire il y avait, c'est-à-dire cette crainte. Pourtant, regarde Omar, sa place dans l'islam, c'est comment? Nous aujourd'hui on doit dire, quoi c'est Omar il dit ça? On doit dire, Ya Allah, moi je vais rentrer dans le feu, Ya Allah. Ya Allah, moi je vais rentrer dans le feu. Hein? Donc il faut toujours demander dua pour la protection du feu de l'enfer. Allah sera là-bas, elle faut lesquels fanitika pitena dewe tika tukuni fa maana zan tika do fa misi nyafubi fa minanzan tika tamzeya ka tukuni mieza kazan tika semana dinu la dua alua na pera na swala na krai mis dua tukuna to tika fa Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr sinsisa magata ka fa yafaru bana mi Allah fona tika am nyafubi magata ka fa bana mi Allah tika misazi izai misa wa pasa zany tokony angatana ary le tenin'ny mpaminany mangata milaza manao hoe mangataka doa foana koa tsika mifahasalamana sy ny paradisa tsy tokony adinoana zany ampianarony zanakatsika zany paradisa sy avo be izany isika zao fa tsy mampianatra an'izany zay mahatonga hoe raha vao miteny paradisa anao anatin'ny tranonao le zaza miteny hoe avo koa papa andeha ilaza amin'ilay paradisa tsy hitan'io raha vao anao milaza amin'ny zanakanao avo be io milaza aminao zanakanao papa avo be zany makarakory ka zay mahatonga atsika hoe atsika zany mila mampianatra zanakatsika raha atsika tsy lesy lavitra mampianatra zanakatsika avo be sy Jannah
le zaza zany tokony hoe mba hanao asa soa foana izy tokony le janna raha vao tanora lasa tanora le zaza tokony janna ny zavatra tenenina lasa zinazina ndray zavatra tenenina le zaza tokony hoe mba matahotra an'izany afo be izany amin'ny fatahorana hidirina amin'izany afo be izany ka tsika zany tokony mampianatra zanakatsika mampianatra vadintsika ampatahoratsika zanakatsika misy fampatahorana maro any anatin'ny Coran ao araka nentsika teo ny zavatra sofon'ireo olona anatin'ny afo be ny zavatra sakafo hoan'ireo olona anatin'ny afo be izany afo be izany taren'olona hivatrika mainty be izany maro karazany fampatahorana amin'izany afo be izany ka noho izany tokony ampianarintsika zanakatsika amin'izany zavatra izany ary tokony tsika zany tsy mitsahatra isan'andro mangataka fiarovana ny an'ny Allah amin'izany afo be izany ary mangataka fahazoantsika an'izany paradisa izany zany raha lasirana vaviajaina anisan'ny fototra anatin'ny finoanatsika izany anisan'ny zavatra tsy maintsy haitsika inotsika zany mahatonga atsika androany tsy mivaky loha io atsika tsy mivaky loha io satria amitsika mitovy afo be ndraky paradisa anao mahita olo mandeha manao sola volaninao averao fa izy anao sola anao karaha eo fa nahazo assurance amin'ny paradisa anao mahita anao tsy manao sola anao tsy miteny zay olo tsy manano sola raiky 60 ans anatin'ny afo be io adignanao za tsy mahay 60 io à peu près teneniko zany fa za mbola tsy micalcule mbola angala machine calcule le misy chiffre 0 zato iny za fa haiko raha io betsaka ao tsy ambany 60 ans ngambany sola raiky un sola qu'on fait pas on va rester dans le feu dans l'enfer pendant 60 ans ou plus. Au moins, je n'ai pas encore pris la machine à calculer qu'il y a 100 euros. Mais je sais que c'est beaucoup. Quand tu vois quelqu'un qui fait sola, c'est comme si tu as déjà l'assurance. Mais va la prière, on va l'attendre. Pourtant, tu vas rester, si tu n'as pas fait un sola, mon cher frère et soeur, un sola, tu vas rester plus que 50 ans dans le feu de l'enfer. Un sola. Sola nankirera lasirana bagajaina. Mihoatra ny 50 taona na 80 taona. Anatin'ny afo be ray io mbola ray anao tsy hoe magnano 10 isan'andro io asa karakory kaikikilo anao zany volaniko mila mangala machine à calculer misy zéro maro iny anao après nao vola za zay donc efa 60 millions année agnatin'ny jahannam io aoudhu billah ingany Allah subhanahu wa ta'ala يا وسيك من جهنم ميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم اشف مرضانا وأمراض المسلمين وارحم موتانا وأموات المسلمين اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. Mes chers frères, il faut toujours dire que Ya Allah, lorsque nous allons quitter ce monde, donne-nous le paradis. Il faut toujours demander ce dua. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Wa na'udhu bika min an-nar. Wa aqim as-salat. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqim as-salat.